andro fahadimy amin'ny herinandro sambatra izay arahana amin'ny sampana tanora kristianina. Ny lohahevitra iainantsika ry havana dia ny hoe Jesosy, Jehovah no mpamonjy mifalihy. Jehovah no mpamonjy mifalihy. Mbola ao ampitomboana ao aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Idera sy ankalaza raha voninahitra an'Andriamanitra tsika, andeha hosokafantsika ny Baiboly eo amin'ny Salamo 5:20, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Salamo 5:20, ny andininy 7 voalohany. Efa homanitsika mihira 5:70, ny andininy voalohany sy ny 2. Tsy mipetraka ianareo raha tsy efa voatolotry ny ray aman-dreny mpitandrina ny famelan-keloka. Salamo 5:20, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: aminao Jehovah ô nanandratako ny fanahiky. Andriamanitra, ianao no tikiko. Aoka tsy menatra aho, aoka tsy hifalian'ny fahavaloko aho. Eny tsy hisy menatra izay rehetra miandry anao, fa izay mivadika foana no menatra. Ampifantaro ny lalanao a Jehovah ô, ampianaro ny sitrakao aho, nareo amin'ny fahamarinanao aho ka ampianaro. Fa ianao ny Andriamanitra ny famonjena ahy, ianao no azondrasako mandritry ny andro. Tsarovo ny antranao sy ny indrafonao Jehovah ô, fa hatrizay ireny. Aza ny fahatanorako na ny ratsy nataoko no tsarovanao, fa aoka ho araka ny famindraponao ny atsiarovanao ahy noho ny fahasoavanao Jehovah ô. Amen. Hira 5:70. Eo mbombavaka tsika ry havana.
Andriamanitra ianao dia rainay sy ankalazainay mena voninahitra fa ianao ny antom-pisianay, ianao ny antom-pahavelomanay, ianao mbola nahatoza ao anay. Ny tanam-pitiavanao no nitantananay ka niditra amin'izao tranonao masina izao izahay, tsy inon'izany fa ny vavadin'ny lanitra. Ahafahanay midera mankalaza mame voninahitra anao. Andriamanitra tsara loatra ianao, Andriamanitra tsy misy toanao, ianao ny Andriamanitra ambony ny Andriamanitra rehetra, maneho ny fitiavanao izay tsy mety lany ritra aminay. Misaotra indrindra Tompo, misaotra satria dia andro mbola tsy nilalovanay, fotoana mbola tsy niainanay izao, kanefa sitrakao ny hahavelomanay indray, ka ahafahanay midera mankalaza ny andro izao nahatongavanao. Tompo, tsinitsininy izahay, mangataka indrindra ny famelan-keloka avy aminao, fa izay nijereno ny masonay, izay nenono ny sofinay, izay niteneno ny vavanay, izay nandehana ny tongotray mihitsy azy, ny ray sy ny tananay. Ny ao anatin'ny fonay ao, feno fakifakim-pahotana, mamenatra anao, tsy mendrika akory na dia ny anonona ny anaranao azy, kanefa tsy avy antsony marina ianao, fa ny mpanota mba hibebaka. Mamindra fo aminay, mamelany elokay, jovy amin'ny rasoanao izay mba ho afa-keloka, sasao izay mba ho afa-pahotana. Atrefenao ara-Tompo izao fotoananay izao, inonay marimarina na dia tsy hitany masonay azy ianao, dia etao foanay satria mihoatra ny rosony telo izahay. Dia ho anao ny dera, ho anao ny laza, ho anao ny voninahitra mandrakizay. Tolotray ho anao Jesosy Kristy izany vavaka izany, ary atambatra amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: Ranay ozy ny an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ity tany tahaka ny any an-danitra. Menay nio ny anina sahaza ho anay, ary mamelany elokay, tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakampanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ry havana malala rehetra amin'ny tompony Andriamanitra, izay vavahantsika dia Andriamanitra fitiavana, mamela eloka sy mamindra fo isan'andro san'andro. Andeho raisintsika amin'ny fifaliana indray ary ny teny famelan-keloka izay omeny Tompo ho antsika. Hoy ny Tompo: izay nandreny teniko ka mino, izay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina. Fa toy izao no tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomena ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Ambara ary fa voafela avokoa ny eloka ireo rehetra no ny anaran'ny masina. Alleluia. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasary no any fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Petraka isika ray. Melohan'ny tsanganan'ny mpanompon'Andriamanitra amaky ny soratra masina sy hivavaka ry havana, dia andeha ataontsika ny hira fa 7:20 ny anjinin'ny voalohany ihany. 7:20 ny anjinin'ny voalohany. Iaraka ihany sy maka ny teny soratra masina sika tompoko. Sokafy ara ny baibolinareo ao amin'ny Isaia toko fa 3:70 ny andin'ny 10 ka hatramin'ny 7:10. Isaia toko fa 3:70
efapolo ny andin'ny fahafolo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Rehefa hita dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo no valombeloko hoy Jehovah, sady mpanomiko izay efa novidiako mba hahafantaranareo sy hinonareo ahy ka ho azonareo tsara fa izao no izy. Talohako dia tsy nisy Andriamanitra voaforona sady tsy misy tsy hisy handimby ahy. Izao dia izao ihany hoy no Jehovah, ary tsy misy mpamonjy hafa fa afa-tsy izao. Izao efa nilaza sy namonjy ary nanambary, ary tsy nisy hafa tao aminareo dia anareo no vavolombeloko hoy Jehovah, ary izao no Andriamanitra. Eny, hatramin'izany andro izany, izao no izy, ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako. Miasa aho, ka iza moa no mahasakana izany? Mbola itony vaky teny. Ho tohizantsika ny famakiana ny teny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny Tesaloniana voalohany. Tesaloniana voalohany, toko 5, ny 12 ka hatramin'ny 14. Tesaloniana voalohany, toko 5, ny 12 ka hatramin'ny 14. Rehefa hitantsika izany dia ho vakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Ary mangataka aminareo izay ry rahalahy, mba ekenareo izay mikely aina eo aminareo sy mitondra anareo amin'ny Tompo ary mananatra anareo, ary mba ho hajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy noho ny asany, mihavana tsara. Ary mananatra anareo izay rahalahy, anaro izay tsy mitoetra tsara, omeo tokony malemy-saina, ampaherezo ny reraka, mandefera amin'ny olona rehetra, tandremo mba tsy hisy hamaly ratsy olona, fa miezah mandrakariva hitady izay tsara na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra. Mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Aza mamono ny fanahy, aza manao tsinitsinina ny faminaniana, fantaro ny zavatra rehetra, azony mafy izay tsara, fadio ny fanao ratsy rehetra. Ary Andriamanitra ny fiadanana ane masina anareo samy ho tanteraka, ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo, ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny havian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Matokia izay miantso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Amen. Mbola ito vaky teny. Filazantsara Matthieu toko voalohany, ny 7 ka hatramin'ny 15. Filazantsara Matthieu toko voalohany, ny 7 ka hatramin'ny 15. Rehefa hita izany dia vakiana am-pitsanganana. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny nateran'i Jesosy Kristy dia toy izao: rehefa nanaiky Maria ren'i Jesosy ho fofombadin'i Josefa, raha tsy mbola nivady izy, dia hita fa nitoejaza avy tamin'ny fanahy masina izy. Ary Josefa vadiny, izay lehilahy marina sady tsy te halala baraka azy, dia nikasa hametraka azy mangingina. Fa raha mbola nisaina izany izy, indro nisy anjelon'ny Tompony seho taminy, nofoka nanao hoe: ry Josefa zanaky Davida, aza matahotra hampakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina. Ka hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany ataonao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny vahotany. Ary izany rehetra izany dia tonga mba hatanteraka ilazana ampilasan'ny Tompo ny mpaminany hoe: indro ny Virjina hitoejazy ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataony hoe Immanuela, izany hoe raha adika amintsika Andriamanitra. Ary Josefa rehefa natsiaro tamin'ny torimasony, dia nanao araka izay nandinjiny anjelon'ny Tompo azy ka nampakatra ny vadiny, ary tsy nahalala azy izy mandrapitera ny zazalahy, ary ny anarany nataony hoe Jesosy. Amen. Ray masino manamasina ny tenao ny fanamarinana. Amen. Iaraka iombam-bavaka isika ary. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, misaotra anao izahay noho ny amin'ny teninao izay natolotra ao ho anay tamin'ity anio ity. Ry Tompo Andriamanitra, misaotra anao izahay satria mpanomponao dia nividianao hamaky izany teny izany ary hizara ao aminay tsirairay avy. Mino sy manan-teny izahay fa hainao fanahy masina no hitoetra feno aty anatinay tsirairay avy, na izahay izay hito an-toerana na ireo rehetra izay manaraka amin'ny tambazotra tserasera. Dia ianao fanahy masina no hanenika anay, ka ianao no ampifantoka anay amin'ny zavatra rehetra izay tianao ambara aminay. Ny mpanomponao izay novidianao ihany koa hitondra amin'ny teninao amin'ity anio ity, ho fenonao izy fanahy masina, ka tsy hilaza fa tsy izay zavatra tianao ambara aminay tsirairay avy irery ihany,
vatsy izay hoentinay eo amin'ny fiainanay satria ianao no mamoky ny fanahinay tsirairay avy. Dia meteza feno ianao Andriamanitra ray zanaka fanay masina hanatrika anay amin'ity anio ity, hoanitra kasitrahana eo imasonao izahay tsirairay avy reto. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy malala no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Itsenatsika ny afatr'Andriamanitra ry avana andeha ataontsika ny hira fa 7 ihany ny anjin'ny fahaefatra. Dia mbola ao ampitomboana aminareo hatrany anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 7:10 ka hatramin'ny 7:10 no andraisantsika ny afatra indray ny amin'ity takariva ity izay iarahantsika miombona amin'ny sampana tanora kristianina ny amin'izao herinandro sambatra izao. Rehefa mijery isika ry havana ny Baiboly manontolo dia ny zavatra voalohany hitantsika indrindra ao amin'ny Genesis 1 dia izao ny hoe ary tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Hitantsika ao anatin'izany fa fitantarana an'Andriamanitra miasa no fiatombohan'ny Baiboly. Andriamanitra miasa no anehoana an'Andriamanitra voalohany atao anatin'ity Baiboly izay ety ampelantanantsika ity. Ary aseho anatin'izany fa Andriamanitra miasa izy, miasa mandrakariva izy, ary tsy misy fitsaharany ny asany eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ary reto amin'ity Isaia 7:10 ka hatramin'ny 7:10 ity koa dia mbola ahitantsika izany sy manambara fa Andriamanitra miasa ny Andriamanitra tompontsika. Fa hoy mantsy izy hoe miasa aho ka iza moa no mahasaka anay izany. Amin'ny 7:10 izay novakiana teo no ahitantsika izany. Jehova no mpamonjy koa mifalia. Izany loha hevitra iainantsika amin'ity anio ity. Jehova no mpamonjy koa mifalia fa miasa mandrakariva izy. Mifalia fa miasa mandrakariva izy. Mpamonjy izy. Ary zany mampamonjy azy izany, asany mamonjy atsika ka miasa mandrakariva izy, araka izay ambarany tenin'Andriamanitra eto. Araka nambarantsika teto dia hoe iray amin'ny ahafantarana an'Andriamanitra ny hoe miasa izy. Ary rehefa mamaky ny toko ao alohan'ity 7:10 ity isika dia ahitantsika fa azo mifakapanany zanak'Israely ka zary ny hevitra fa tsy miasa intsony ilay Andriamanitra. Zary nanana fanahiana fa tsy miasa intsony ilay Andriamanitra ka tonga resin'ny Andriamanitra ny Babiloniana ka dia lasa babo izy ireo. Rehefa babo zany izy dia zany ny fieritreretana ny famafo atao an-tsainy tao hoe tsy niasa intsony ilay Andriamanitsika. Resy ilay Andriamanitsika ka babo isika. Eo anatrehan'izany fomba fisainana diso izany anefa dia mamerina amin'reto Israely reto indray Andriamanitra teto amin'ity anjarantsika androany ity hoe miasa izy fa tsy araka izany heverinareo izany. Miasa izy ary namafisiny fa Andriamanitra mpamonjy izy. Andriamanitra miasa mandrakariva izy mamonjy ny olony. Ary noho izany asan'Andriamanitra izany dia ambarany mazava tsara fa tsy misy marombaka izay eo am-pelantanany.
ambarany mazavatsara zany eo amin'ny andininy izay novakiana teo. Tsy misy maharombaka izay eo ampela tanany fa miasa izy miazona ny mpanompony, miazona ny olony, ka tsy hisy harombaka izay eo ampela tanany noho izany asan'Andriamanitra izany. Ary hitantsika eto fa na dia babo aza reto zanak'Israely reto dia mbola manana fahefana amin'ireo mpambabo azy ireo Andriamanitra, ka dia tena miteny mihitsy Andriamanitra tsy izay tiany mpambabo atao amin'ireto Israely reto no ataony, fa izay eken'Andriamanitra tokony ho ataony ihany. Izany hoe miasa mandrakariva Andriamanitra, fa tsy araka izay noheverin'ireto Israely reto akory hoe tsy niasa Andriamanitra, resy Andriamanitra, ka mpamonjy Andriamanitra, miasa mandrakariva Andriamanitra. Koa isika koa dia atao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe mifalia, fa miasa eo amin'ny fiainantsika mandrakariva Andriamanitra. Riavana malala rehetra amin'ny tompo, miasa eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra, fa eo amin'ny fiainantsika tokoa indraindray isika no toa mametra hoe tsy miasa Andriamanitra, isika no mametra hoe tsy miasa eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra, ka zary mihevitra isika fa rehefa mavita zavatra eo amin'ny fiainantsika dia tonga ao an-tsaintsika hoe isika no mahay, isika no matanjaka, isika no mahery, fa tsy Andriamanitra no niasa. Diso ry havana zany fiheverantsika izany, fa Andriamanitra mihitsy no miasa eo amin'ny fiainantsika, mahatonga antsika ahavita zavatra eo amin'ny fiainantsika. Fa diso koa ny fiheverantsika, fa tsy miditra eo amin'ny pitsopitso ny faran'izay majinika eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Miasa Andriamanitra ry havana, ka na amin'inona na amin'inona eo amin'ny fiainantsika dia miasa Andriamanitra. Indraindray isika mihevitra fa tsy miasa eo amin'ny fitantanam-bolantsika Andriamanitra, indraindray isika mihevitra fa tsy miasa amin'izay antony mitondra fifaliana ao antsika Andriamanitra, fa miasa amin'ny atsipiriam-piainantsika Andriamanitra, ary miasa mandrakariva izy. Fa tena asan'Andriamanitra mandrakariva eo amin'ny fiainantsika koa ry havana, ny famelan-keloka omeny antsika isan'andro isan'andro. Mpanota isika, meloka isika, ary raha izany fahotantsika sy fahameloantsika izany no hijerenantsika, dia inona manjo antsika? Fahaverezana no manjo antsika. Fa miasa mandrakariva Andriamanitra mamela ny elontsika, manadio antsika ho afaka amin'izany tsy fahataterahantsika izany, ka dia fifaliana lehibe ho antsika izany. Manavao antsika isan'andro isan'andro Andriamanitra, asany eo amin'ny fiainantsika ihany koa izany. Fa tena asan'Andriamanitra ihany koa ry havana ny mamelona antsika. Indraindray adinontsika izany hoe izao fahavelomako izao anie dia tena asan'Andriamanitra e. Indraindray isika mandeha amin'ny fahazarana fotsiny ihany eo amin'ny fiainantsika, fa tsy tsaroantsika hoe ny antony izao fahavelomantsika izao dia Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika mandrakariva. Koa dia fifaliana lehibe ho antsika izany, ka izany no hitaomana antsika hoe Andriamanitra Jehova no mpamonjy, mifalia, fa miasa mandrakariva eo amin'ny fiainantsika izy. Faharoa ry havana dia izao, Jehova no mpamonjy koa mifalia, fa tsy misy mahasakana izy rehefa miasa eo amin'ny fiainantsika. Tsy misy mahasakana izy rehefa miasa eo amin'ny fiainantsika. Hitantsika eto amin'ity tenin'Andriamanitra izay novakiantsika teo ty ry havana, fa tena mampiseho hery Andriamanitra amin'izao ataony izao. Fampiseho-kery no ataony Andriamanitra, ary asehony mihitsy amin'ireo mpambabo ny Israely fa Andriamanitra mahery izy, Andriamanitra tsy misy mahasakana izy, ka ambarany fa hiasa hanafaka ny Israely amin'ny fahababoana izy, ka dia amanontany mihitsy izy, mirehare mihitsy izy, manao hoe iza no afaka hanakana ahy, iza no hery hihevitra hanakana n'Andriamanitra izay miasa. Izany hoe raha fitinina ambara amin'ny teny tokana dia hoe tsy misy mahasakana ny fiasan'Andriamanitra, na iza dia tsy misy mahasakana izany fiasan'Andriamanitra izany. Ary hitantsika eto fa teny fanomezan-toko ho an'ny babo izany, fa rehefa tena hiasa Andriamanitra dia tsy misy na iza hafa afaka hanakana izany fiasan'Andriamanitra izany. Manana ny hery sy ny fahefana rehetra hanafaka atsika amin'izay mety zavatra mambabo atsika koa Andriamanitra.
manana ny hery sy fahefana hanafaka atsika amin'izay mety mamatotra atsika koa ry havan'Andriamanitra, ka tsy misy na inona na inona na iza afaka hanakana n'Andriamanitra amin'izany fiasany eo amin'ny fiainantsika izany. Ka dia tena teny fanomezan-toky sy manome fifaliana ho antsika izany. Fa raha miverina isika ry havana mijery ny asa-pamonjena, ny tantaran'ny famonjena izay nataon'Andriamanitra teto amin'izao tontolo izao tamin'ny nanolorany an' Jesosy Kristy, dia hitantsika fa maro n'izay mety ho sakatsakana tsy hahatanterahana izany, kanefa reny rehetra ireny dia tsy nahasakana ny asa-pamonjena izay nataon'Andriamanitra, fa tontosa izany. Ka izany no ilazana fa Andriamanitra rehefa miasa dia tsy misy mahasakana mihitsy, fa manana fahefana sy hery izy amin'ny asa izay tanterahiny. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, fifaliana ho antsika ny mandre izany tenin'Andriamanitra izany, satria Jehova no mpamonjy atsika, miasa mandrakariva eo amin'ny fiainantsika izy, ary rehefa miasa izy dia tsy misy mahasakana ny asany. Ary izany asa lehibe izay nataony izany dia naseho ny tao amin'i Jesosy Kristy mpamonjy atsika, tsy nisy nahasakana izany. Noho ny fitiavany atsika dia ny asa izy, tontosa izany asa mpamonjena izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika izay, dia nanolorany an' Jesosy Kristy hamonjy atsika. Koa mifaly fa Andriamanitra miasa mandrakariva eo amin'ny fiainantsika, ary rehefa miasa Andriamanitra tsy misy mahasakana ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Dia izany ny fifaliana lehibe ho antsika ry havana, fa manome toky atsika ny Tompo fa miasa eo amin'ny fiainantsika izy. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa ny fahasoavana sy ny fiadanana napaka mandrakariva eo amin'ny fiainantsika, ary ny fanahy masina hitarika atsika mba hanaiky ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Amen. Ho setrony izany afatr'Andriamanitra izany ry havana dia andehantsika hivavaka. Tompo misaotra anao zahay, fa na dia tsy mendrika akory izay na dia ny anonona ny anaranao aza, dia tsy mikombombava aminay ianao, fa manambara ny hatsaranao mandrakariva, fa natoinona fahababoana izay mahazo anay dia te hamonjy anay foana ianao. Ary raha hiasa ianao dia tsisy mahasakana izany. Ny zanako sy ny asan'ny tanako ianao ao adidiko ihany, ary matsapa izany fahalebiazanao izany izay, satria natsanganao zanakao dia matsiaro ny fiasanao amin'ny fiainanay. Ny tantaram-piainanay mihitsy ny raisinao an-tanana. Endre mahagaga ny Andriamanitray, fa na tokony hipetraka amin'ny seza fiandriananao azy ianao dia nidina tetỳ an-tany ianao mba hikarakaranay. Ny hevitra izay momba anay dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Dia fampanantenana foana nomenao anay, fa na dia mitanondrika ary izay amin'ny adi-piainanay dia ianao no mampitraka anay. Asevanao ny asanao izay tsy misy toanao, fa rehefa hiasa ianao ninona fahavalo dia efa mampanantena ianao fefanahy resy izany, ary ampandresy izay matoky anao. Ka izay ampelantananao tsisy maharombaka, dia tano izay Tompo fa tsy mahatananao, fikiry izay fa tsy mahafikotra anao, fa ianao le nanaiky ho mpamonjy anay, ianao le nanaiky hiditra amin'ny tantaram-piainanay mihitsiny, indraindray lavonay to mitady mpamonjy anay kafy izahay, to tsy mahita isarangotiny izahay, na dia efa mpanantenanao teny maro aza matahotra fahombanareo aza merikerika foana fa izany Jehovah-Andriamanitra reo, to tsy tsaroanay izany. Mangataka fifonana mandrakariva aminao izay Tompo, ampitoera ao anatinay, ampitombony finoana ao anatinay, fa tsy manana nizaniza mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro mpahoriana izahay, afa-tsy ianao irery ihany.
dia anananay fifaliany zany, anananay firavoravony zany amin'ny androm-piainanay manontolo. Fa ny Andriamanitra dia tsy mitaza-potsy ny fiainanay, fa miditra an-tsehatra ary dia asehonao ny Andriamanitra feny sy tanteraka anao amin'ny fiainanay. Dia misaotra Tompo, makasitraka indrindra. Dia ny andronay sisa izay iainanay ety an-tany, ahaizanay manompo anao, mamay voninahitra anao, ianao ilay mpamonjy anay amin'ny fiainanay manontolo. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anonanay sy anaovanay izany vavaka izany. Amen. Anavao ny fanoloran-tenantsika ry havana amin'ny alalan'ny rakitra, ho ataontsika ny hira 770. Petraka ny fiangonana. Ho fankalazana izany Jehova no mpamonjiko mifaly izany ry havana, dia hiakatra ety anoloana ny antsa ny 10 alin-daza ao anatin'ny sampana tanora
anatanteraka izany fankalazana izany. Ataontsika ny rafa 70 ny anjiny voalohany dia hiakatra avy hatrany etỳ anoloana izy ireo. Ivavakantsika ry havana. Tompo misaotra anao zahay. Mbola menao zao ampampitaony zao ahafahanay midera mankalaza mame voninahitra anao. Zany tokoa no antom-pisinay satria nomenao vavy izahay, nomenao sofiny izahay ahafahanay mandreny atsara anao. Itoro ny filazantsara anao ankira anambara fa enao tokoa tonga ho mpamonjy anay. Dia hatreo feny izay rehetrarehetra ataonay Tompo hoeniky ny voninahitrao. Dia hitodra fifaliana hiditra ny tokantranonay izay tsirairay avy ary ny fedananao ane omenao anay. Amin'ny anaranao Jesosy no anonana sy anaovana zany vavaka izany. Amen. Hoy soratra masina ry havana. Fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no omenantsika. Ary ny fanapahana dia hoe ho antsorony. Ary ny anarany atao hoe mahagaga mpanolontsaina. Tany amin'ny Isaia ry havana dia efa nahafantarana na ampifantarin'Andriamanitra izany vaovao mahagaga sy mahafaly zany. Fa ho avy ilay mpamonjy, ho teraka ilay Mesia, ary dia nambara sy nidradradradraina fa izy zazalahy ho teraka izay voavy novakitsika tao tamin'ny filazantsara amin'ny Matio, fa izy zazalahy ho teraka niseho tamin'ny Josefa ny anjely izay nanambara zany fahatongavan'i Jesosy izany hoe aza menatra ny apakatra ny Maria ho vadinao fa ny zaza ho akibony dia avy amin'ny fanahy masina. Izy ilay atao hoe Jesosy Kristy na amonjy ny olona mba ialan'ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Dia tahaka izany koa tsika ry havana. Manahoana reny fandraisantsika n'izany hoe Krismasy zany. Sanatria ve ry havana mba ataontsika fahazarana. Ny manao akanjo vaovao, manao kiraro vaovao, misakafo be. Sa hoe anavao ny fanoloran-tenako aho mba hidira zany Jesosy Kristy mpamonjy zany eo amin'ny fiainako. Tadidio tsara ry havana. Fa Jesosy Kristy voateraka dia tany an-tranon'omby, feno fofona maimbo, dia ao anatin'ny fonao maloto io mihitsiny. Natohinana fahalotonao, dia nanaiky Jesosy hiditra ao anatin'izany fonao zany. Tsy nanameloka anao izy. Ary tsy nitahiry fahatezerana taminao, fa matory ry havana, mbola tratry ty andro an'ity ianao, dia mbola te hikarakaranao ny Tompo. Araka ilay toriteny teo, mbola te hiasa amin'ny fiainanao ny Tompo, te hiditra nitsehatra amin'izany fiainanao zany ny Tompo. Aza atao mandalo zao fotoana izao. Atao hoe tena nahazo tombony aho tamin'ity andro an'ity. Anavaozako indray ny ampidirako an Jesosy ho tombo sy mpamonjy amin'ny fiainako, ampidirako azy
ao anatin'ilay foko fa zay madio am-po no ahitan'Andriamanitra. Dia hianoka ao anatin'izany fifaliana zany tsika ry havana satria trapamonjena mbola afaka mandray an' Jesosy ao anatin'izany. Ira valo misesy ry havana no tanterahan reto antsa ny 10 alin-dahy reto dia raisa ny fifaliana. Anana fifaliana ianao raha somary sahirakirana ianao niditra teto, nanana olana, nanana fahasairana, na feno alahelo ny fonao, nandritry ny volana maromaro zay nianana tao anatin'ity taona 124 ity. Androany dia ataovy andray ianao a Jesosy. Ianao le teraka monjy aho, ianao le teraka mba hiditra ao anatin'ny foko. Dia hozarainao amin'ny ankonanao sy amin'izay manodidina anao zany fifaliana izany. Dia mandraisa fifaliana ry havana amin'ny fenotsika izany hira ataon'reto zanatsika reto izany. As
to gosh, Chandler Singles room was inside. Izy raiky nomesy zaka jiaby nozakainy noho ny aminao feno fanetreny tena sy fitiavana mame manatso anao Jesony any pamonjy izy anafakano izy makasya ano Jesu Kristi pamozy izy anafakano erakatanisatya izy makasya izy tonga izahe sy amonjy anao vere
sanatriany anameloko raha jiaby natao ko malaky mivolana toky voadiny andro hoe aminao Jeso koko anjakao o babe onie misy raty anao hoe hoy zao baiboly zao miabe tseky anao miabe deny zao miabe tseky anao misy raty anao raha tena natsiaro anao hoe nanana fifaliana ny aran-dera sy nankalazana me voninahitra an'Andriamanitra andao tehaka mafy be antsika ry havana misaotra ny ray aman-dray ny mpitandrontsika misaotra ihany koa ny birao-piangonana ny mpikambana ny loholona sy ny dekona misaotra ny antsany folo alin-dahy izay nanatanteraka ny anjara ny sampana tanora nanatanteraka izao fety sambatra izao dia mirary koa izay tompoko raha mirary ny ankalazantsika ny noely sambatra isa-tokantrantsika dia ao anatin'ny fifalinane no tena hiatrehantsika izany dia ho lavitry ny alahelo sy ny tebotebo sy ny tahotra satria efa nandray n'iza moa tsika efa nandray Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainantsika dia tehaka mafy be ho an'i Jesosy tsika dia mirary ny fiadanany tompo amintsika tsirairay avy ry havana dia retsangana sika ry havana hamarana izao fotoana izao ivavaka isika Andriamanitra hoe soranay ianao noho ny fitiavanao sy ny famindraponao misaotra anao izay ny amin'ny fifaliana izay narotsaka ao anatinay misaotra anao fa Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanay tokoa ianao dia ny teny rehetra renay teto Andriamanitra na tamin'ny teninao tamin'ny alalan'ny soratra masina na tamin'ny alalan'ny hira izay nataony reto zanakao ireto hitoetra betsaka ao anatin'ny fonay ane izany ka mpiorina ny fononay sy hiteraka fifaliana tena izy avy aminao ao anatinay dia mino somatoka izy Andriamanitra ho faray sara keto dia anao tsy andao na foy anay fa hiaraka aminay sy ampaheranay hatranatrany anaiza naiza lehanay na inona ataonay amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahanay toy izany amen tanteraka aminareo ane ry havana zao tsodrano izao izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy tompo hitay anao ane ny tompo ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ane ny tompo ka hamindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ane ny tompo ka hanome anao ny fiadanana amen petraka isika mivavaka mangina Man'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen misaotra Andriamanitra lehibe isika ny amin'ny herinandro sambatra miato kely zany tsika ny rapitsoa misaotra ny sampana tanora kristianina tamin'ity andro ity amin'ny alalan'ny antsan'ny folo alin-dahy tehaka ho an'Andriamanitra tsika ho azy ireo misaotra ny teknisianina ny teny zava-maneno ny afatra ho antsika zay manao zavatra zany misonao zany azy adinona miresaka amin'le teknisianina satria fatatsika fa nahazo an'ireo fitaovan'ireo tsika mandeha direct daholo le zavatra ataontsika rehetra reny rehefa tianao andeha direct dia miteny fa raha tsy miteny ianao misy zavatra tsy compatible ao dia misy sampana anankiray tsy nandeha direct fa natao rediffusion dia manjary mampalahelo ny azy ka tokony teny ihany amin'ny teknisianina satria misy zavatra ampifanandrifiana ao mba hahatonga azy andeha direct
dia mirarytsika ho tonga soa amin'ny krismasy azadino mivavaka tsara ny rapitso 24 zany a fotoam-bavaka isaky ny tokantrano mivavaka tsika azadinona mivavaka ny manam-pahoriana fa be deabe ny fahoriana be deabe ny olona maty amin'ny aretsy tisandaminy tsika tsy manao vavaka ny tietena fa mivavaka ho an'ny olona rehetra tsika fa misy zajakamboty marobe amin'izao andro resantsika zao tsy afaka ifala amin'izany noely zany reo dia azadinona mivavaka ho an'ireo zany a dia tsy miova ny fidirantsika amin'ny alahady a mandeha direct ny culte teneny ny namana zay marefa fa mandeha direct io a mitovy amin'ny anam-piangonana ihany a dia mirary atsika zany a atratra ny krismasy daholo dia mitonam-bavaka atsika amin'ny zavatra rehetra misaotra ny zareo amin'ny lafiny teknika amin'ny sary sy ny feo tehaka mafy be tsika sao dia mbola misy ny faraparany ao saotra tompo. Teraka Jesosy zaze izy raiky nomesy zaka jiaby no zakeny no ny aminao feno fanetreny tena sy fitiavana mame manantso anao Jesosy miany
raha izahe sy amonjy anao very sanatriany anameloko raha jiaby natao ko malaky mivolana toky voadiny any hoe aminao Jeso koko anjakao oh babe oninye miabetseka anao e izaty anao misy raty anao e mozao beboliza ie miabetseka anao misy raty